Fatahorinana ny fahavitan'ny fianiana ny filoha vaovao na mafy kosa ny ametrahana ny fampihavanana ny filohan'ny FFM ny général Rabotoarson Sylvain mba tsy verimberena ny krizy ny antsony rehetra moa izy ao anatin'izay fampihavanana izay fanaliajena. Matoa nisy krizy dia nisy korontana ary misy ny arenina tsy maintsy jerena miaraka ny fototry ny krizy lavareny hoy ny filohan'ny FFM ny généraly Rabotoarson Sylvain ankoatr'izay dia nambara ny familya ny rehetra ny fampihavanana ary nasiany resaka manokana ny momba ireo sesitany politika sy ny gadra politika. Anjara resiny amin'izao dia tsara ny resaka amnistia ireo. Za zao omaly nandre délégation avy agny Afrikaville fahazakontsika fa mafy ihany koa nahazo Afrikaville tamin'ny 2002. Io zany misy le mahazo amnistia tavaverina miasa ny sasany fa ohatran'ny adinodino zany le momba le olona ny very fananana, very asa, mijanany sy afa-miasa. Io zany le fivolava mitondrozotra le amin'ny Fonds national de solidarité. Io moa zany dia raha mahafantatra fa tsy maintsy misy lalàna apetraka rehefa apetraka zany ny assemblée dia tsy maintsy apetraka zay lalàna zay asika koa voalaza tsara fa mety anaty asika koa zany reo namantsika amin'ny communauté internationale. Momba ny sisitany politika manokana ao anatin'izany Marc Ravalomanina dia nilaza ny filohan'ny FFM fa samy zanaky ny malagasy ary samy ilain'ny firenena ary heverina fa tsy tokony hisy intsony izany sisitany politika izany. Vao ny teny zao le filoha vaovao malagasy manana zo veriny tandrazo misy zay voalaza ny fotoka zaka fa tsy manaka ambara ohatran'izay tsy ilaina zay zavatra zay samy zanaky firenena be samy tokony mitondra ny anjara privé hampandroso Madagasikara fahazaveo fa nanana izy any foa zany loza zany tamin'ny fotoanany misy samy zanaky malagasy eo aza zao ny amin'ny toerany kafa zay tsara ataontsika tsy dia lavitra loatra koa ny eritreretrasika ohatran'ny avatsika reo afrikanina reo za agnisan'ny mitondra anjara lehibe misy dia diaspora agny ivelany amin'ny économie africaine. Zay zany dia tokony zay resaka ihany koa ahoana ny ahafahantsika miantso ireo vasika ny andilapato hitondra ny anjara hitondra ny traika fananany hitondra ny volany eto mpandrosoana firenena. Firenena zany dia ilaina dao ny zanaky firenena tokony sika zany zay politika zany tsony zany. Nambaran'ny filohan'ny FFM fa na dia efa miditra amin'ny Repoblika fahaefatra ary dia mitohy ny asan'ny FFM androm-panjakana najoro tao anatin'ny tetezamita ary mijoratra ny ankoa izy amin'ny fampihavanana ny malagasy.